Faly miarabantsika tsy ry avindray tasy ty zoma maraina fa 20 volana jiona ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeniny izao maraim-baovao izao indray misaotra azy ny tatana ny herinandro diavintsika ary irinany ny fotoana rehetra izay ananantsika mba hitombotsika hery miaraka aminy. Alohan'ny terantsika ny amin'ny ofinainan'io dia vavakisika. Ry Tomban'Andriamanitra mbola vepisaoranao izay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay. Misaotra anao ihany koa mihay anay tsirairay avy ary mampitombo finoana anay ary ahatonga anay tsy hitolefoka fa hitraka hatrany. Meteza ianao hiteny manoloana anay hatrany amin'ity maraina ity aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe aoka ny kristianina ahitsy mandrakariva. Naraina amin'ny Lioka 4:5-5 manao hoe aroy Jesosy taminy ianareo dia mpanamary tena eo anatrihan'ny olona nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo fa izay zavatra iverin'ny olona ho ambony dia fahavetavetana eo anatrihan'Andriamanitra. Amen. Tokony azonina eo amin'ny lafim-piainana rehetra ny fitsipika entitra ny vatokiana. Tsy ireo no fitsipika mifehy an'ity tontolo misy antsika ity satria Satana ilay mpamitaka sy mpandainga ary mpampahora ny tena tompony ary manaraka azy mananatanteraka ny fikasany tokoa manko ny mpanompony. Tompo hafa kosa ny tompon'ny kristianina ary ao amin'Andriamanitra no tsy maintsy hanatanterahana ny asany. Mety ho zava-madinika ny fahitan'ny olona sasany fiviliana kely amin'ny fahitsiana tanteraka eo amin'ny fandraharana saingy tsy takan'izany fijerin'ny mpamonjika. Miavaka tsara sady mazava ny teny momba an'izany ilay manao hoe ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be. Matahotra tokoa ny fahampitsahan'ny fanambakana miseho amin'izao tontolo misy antsika izao. Ny fomba fanao tsy mahatoky izay manimba ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ireo olombelona namany dia tsy tokony ataon'ireo mitonina ho mpino ny fahamarinana ankehitriny na oviana. Mampidi-doza lehibe amin'ny fahamarinana ny voakan'Andriamanitra rehefa miala kely amin'ny laran'ny fahitsiana. Mety tsy ho tsara ny fisehoany ivelan'ny olona sasany, mety hanana-kilema amin'ny lafiny maro ihany koa izy saingy ho hajain'ny olona izy raha toa tsara laza amin'ny fananana fahitsiana mafiorina. Azo ny fatokisan'ny rehetra ireo izay mijoro amin'ny fahamarinana ka tsy azo hozongozonina. Tsy ireo mpino namany ihany no hatoky azy fa na ireo tsy mpino koa aza dia voatery haiky ny maha olona mendrika anazy. Tsy maintsy mifandray amin'izao tontolo izao tokoa isika mpanompon'Andriamanitra noho ny fanjarahana izay ataontsika saingy tokony ho tsarovatsika eo am-pifidianana sy eo am-pivarotana fa manara-maso antsika tokoa Andriamanitra. Aoka isika tsy hampiasa mizana mandainga na vato samihafa satria tena fahavetavetana eo mason'i Jehovah izany. Aoka ho araka izay irina ho sain'ny mpianakavin'ny finoana momba azy ny kristianina eo amin'ny raharaham-barotra rehetra ataony ary aoka ny asantsika rehetra izany ho fehezin'ny fitsipika mazava. Izany hoe tsy manao teti-dratsy ka tsy manan-javatra fenina ihany koa na ho sarotsarotina fa aoka ny hahafantarana anao dia olon'ny fahamarinana tokoa eo amin'ny fanjarana rehetra misy ataonao. Engany izany mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary aoka no dingana tsaratsara kokoa ho amin'ny fahatanteran'izany ihany koa isika. Amen. Inay tsara indridran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro hatrany iray mba hanampanjaka ny fahamarinana eo amin'ny fiainanay ka ho hita taratra eo amin'ny fiainanay fa efa nandray anao tokoa izay. Aoka tompo ianao hiasa eo amin'ny tokantrano ihany koa ka ho tokantrano fahamarinana izahay ho modely eo amin'ny rehetra misy anay ka ho fampianarana ho an'ny mino ihany koa. Anaran'i Jesosy. Amen.